Anisan'ny mbola olana fotsy raha tsy ahafana mamey ny teny malagasy fa indrindra amin'ireo mpianatra ny fampifangaroana ny teny malagasy sy tsy ny fampin'ny voambolana entina andikana ny teny malagasy wakatry ny fivoaran'ny teknôlôjia. Eo ihany koa ny fanamaivanana nataon'ny mpianatra ny teny malagasy eo amin'ny fampiasana ny fanafoezan-teny. Tena tsy karitray ny fampifangaroan'ny mpianatra n'io teny malagasy io ary hita ihany koa ny tsy fampin'ny voambolana manoloana ny fandrosoana ara-teknôlôjia amin'izao. Tsy ampy izany ny voambolana handikana ny reny kolotsaina vahiny reny amin'ny teny malagasy dia tsy karitra ihany koa hamaivan'ny mpianatra ilay teny malagasy ohatrany hoe faly ery izany izy raha ohatra ka tsy mahay le teny malagasy. Mikatran'izay zany zavatra tsy karitray. Eo ihany koa ny tsy fahazaran'ny zareo mamaky boky dia mifanohitra amin'izay indray ny fahazarany loatra amin'ny teny vahiny dia mampifanitsaka na ny fanoratana mihitsy azy ohatra ny sevazaha sy ny sisa malagasy mampifanitsahana io. Dia eo le fahazarana manao fanafoezan-teny na ny amin'ny sms na ny amin'ny facebook dia zatra mily zareo eny ka any amin'ny taratasy-panadinana azy dia mbola hitanao ny fanafoezan-teny. Ny fampianarana indray ny teny malagasy amin'ny malagasy tsirairay izay mianga avy aty amin'ny sekoly no isan'ny vahaolana heverina famerena amin'ny laony ny teny malagasy. Ny fomba ahafahana mahafehy an'izay dia tokony tsy ampifangaroana zany ny teny malagasy ampiasaina eo amin'ny fifandraisana am-bava. Tafiditra ao anatin'izay zao ohatra ny fiteny paritra, ny fiteny jatovo. Ireo dia teny malagasy madio rano fa ampiasaina amin'ny am-bava. Misy asiny fiteny malagasy izay ampiasaina eo amin'ny fifandraisana an-tsoratra na ampiasaina koa any amin'ny resam-badrarà mpanjakana reny. Dia ireny ilay antsointsika hoe malagasy ofisialy manaraka ny fitsipim-panoratana ny anarana nanomboka tany amin'ny ambaratonga fototra mandraka aty amin'ny ambaratonga ambony. Eny ampiasaina mihitsy aza raha misy fifandraisana taratasy any amin'ny raharaham-panjakana. Araka izany ao anatin'izao iray volana teny malagasy amin'ny volana Jona izao misy ny atrika asa naraina fampahafantarana ireo tanora ny asan'ny teny malagasy izay niarahana tamin'ny mpampianatra ny taranja malagasy sy ny mpanao gazety izay nataony maraina teo tato amin'ny lycée Philibert Tsiranana nanasana ny mpianatra amin'ny lycée Atrano.